Totosa tetsy Antsahamanitra kosa androany fitaovivavahana itondrana ambavaka manokana ny firenena. Ny mpino avy amin'ny fikambanan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara na ny fimpifimazy ivondronareo fiangonana zandriny manodidina ny 200 no tavavory tetsy Antsahamanitra tamin'ity fiombonam-bavaka ity. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakodindramanga. Voromaro tsy Antsahamanitra ireo mpino avy amin'ny fikambanan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara na ny fimpifima izay ivondronan'ireo fiangonana zandriny manodidina ny 200 eo nandritra ny fanompoam-pivavahana ho fitondranam-bavaka ny firenena. Tao anaty finoana tanteraka narahina fientanam-po no nizoran'izany hetsika ara-pivavahana izany. Mila miverina amin'Andriamanitra tokoa ny malagasy satria fiatahana amin'Andriamanitra ny fototr'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Efatra amin'izay taona maro ny fandimby teto amin'ity firenena ity dia manoloana an'izany dia tsy mandry mihitsy ny sainay kristianina mpitarika kristianina indrindra fa izahay ato amin'ny fiangonana zandriny hoe ny vahaolana ho an'ity firenena malagasy ity dia vahaolana ra-panahy, izany hoe mila miverina amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy. Tsy hoe hitoro-teny akory ara teny an'izao a tsaroako izao ny zanak'Israely a nisy fotoana nandritra ny 24 taona tao fantrana tena fantrana faratapana tena very hevitra mihitsy ry zareo hoe ahoana no atao fa tena tsy zaka lanjainy antsony ty fantrana mahazo antsika ity dia nisy fotoana tonga sainy zareo dia miverina tamin'Andriamanitra ny vavaka fa tsy niaino Andriamanitra ary angamba ny takizay mihitsy no fahafantarako ny zava-nisy hatramin'izay hoe efa vavaka ihany ny kristianina na izahay izao rehefa nivavaka fa ohatrany hoe teo ihany ny teo e fa ny zava-nisy kosa rehefa tena nivavaka foana ny zanak'Israely dia hoy ny baiboly hoe tsy natsidra fanany ny tompoandriamanitra tsy to noho ny fantrany Israely dia namonjy azy. Mikasika ny fanelanelanina sy fampihavanana izay ataon'ny FFKM amin'izao fotoana izao dia nilaza ny fimpifima fa raha io no ahitana vahaolana dia tsofin'ny rano. Nanamarika ny fotoana ny fiderana sy fitorinan-kiran'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fampisehoana izay niarana tamin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara manana ny maizy azy eo amin'ny sehatra misy azy isan'izany i Joseph Dafa. Tapitra ny vaovao tamin'ity takariva ity sorintsika teny tokantrano-tany nahatra anjery hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.